raha malinanao ny fandarana dia azadino ny miabone ny Gasweb TV. Maro tamintsika indrindra ireo kristiana no lino ny tantara sy ny vanim-potoana nahatongavany fivavahana kristianina teto Madagasikara, izay nifaninotra tamin'ny fiainan'ny mpanjaka vavy Ranavalona faharoa ka nahatonga azy ho lasa fivavaham-panjakana ary lasa fivavahan-vahoaka ihany koa tateo aoriana. Koa tatidio ary fa ny alina farany alohana nandratana azy ho mpanjaka dia niombom-bavaka nitokana niaraka tamin'ny praiminisitra sy ireo pastera ny mpanjaka, izay nitondrom-bavaka ny fitondrany tany teo am-pelatanan'Andriamanitra. Raha vaovaotendry ho mpanjaka ny zanakavavy Nandriana Ranavalona faharoa dia nandefa taratasy ho any amin'ny misionera izay niasa teto Madagasikara. Taratasy milaza fampaherezana ary fampanantenana fiaraha-miasa. Ny 3 septambra 1929 teo amin'ny kianjan'Andohalo no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ho mpanjaka ny zanak'Andriana Ramoma ka nampitondray ny anaram-boninahitra Ranavalona faharoa dia ilay mpanjaka malagasy voalohany kristianina. Nosoloana baiboly ireo sampy napetraka teo amin'ny latabatra masina faizay, ary ireo mpitandrina no solony mpitana ny fivavahan-drazana fahiny toy ny mpimasy, mpitaiza, mpanandro, mpanasina, ka isany tao anatin'izany ny mpitandrina Andriambelo. Ilay karazana alitara fitoeram-panjaka dia nahitana soratra toy izao. Any amin'ny lafiny atsimo ohatra dia misy soratra toy izao: voninahitra ny amin'Andriamanitra amin'ny avindrindra. Ny lafiny andrefana fiadanana amin'ny tany, ary any amin'ny lafiny avaratra fakasitrahana amin'ny olona, ary ny any amin'ny lafiny atsinanana Andriamanitra no lohantsika. No tonga teo amin'ny fanjakana ary ny mpanjaka vavy dia namoaka lalana faraika amin'ny zato, izay nanome fahafahana ny vahoaka hisafidy ny fivavahana sy ny finotiany arahana. Na izany aza dia nofoanana ny fomba fanao fahiny izay mifanohitra amin'ny fitsipika moraly ny kristianina, tahaka ny fanana vady maro. Na moa didy ihany koa ny amin'ny tsy maintsy andratony ny ankizivavy kely hatramin'ny 17 taona fianarana, ary dia nitarina izany fampianarana izany hatramin'ny faritra Betsileo sy ireo faritra hafa tamin'ny alalan'ireo misionera. Nanamarika amin'ny fanjakany ny fanomezany lanja ny fivavahana kristianina tao aorian'ny fanenjerana ahitra fony mpanjaka vavy Ranavalona voalohany izay tsy iza fa Nintony ihany. Tena niady mafy izy ny nanafoanana ny fomba nentin-drazana izay tsy nifanaraka tamin'ny saina kristianina teo amin'ny fanjakana, ary nanaja fatratra ny asarobidiny aina. Nanao ezaka lehibe mpanjaka vavy mba andraisan'ny malagasy ny kristianisma teto Madagasikara, ary tsy vitan'izany fa nanao farahery ny fitondrana andravahana sy nandoro ireo sampy sy ireo fomanentin-drazana, ary natomboka tamin'ny fianakaviany Andriana ary nipaka tamin'ireo karazana foky nisy tetomerina ary manerina Madagasikara izany. Ny mpanjaka sy ny praiminisitra vadiny aza dia nisafidy ny anao badiny sy nanamasina ny fanambadiany mihitsy. Vokany nahazo vahana ny fivavahana protestanta indrindra ny tetomerina. Tena nandray anjara mavitrika teo amin'ny fanapariahana ny filazantsara teto Madagasikara ny mpanjaka vavy, ary rehefa tonga ny krismasy dia nataony fahazarana ny manolotra tetibola goavana entina hanatsarana ireo fiangonana misy asivy teto Antananarivo sy ireo fiangonana manodidina. Ary nihitatra tany amin'ny faritra ivelany Antananarivo izany
nandraisana anjara ny fiataon'ireo olona elefa hitony filazantsara tany amin'ny toerana mbola tsy misy izany. Ny volana Jona 2024 no namoahany lalàna na nome alalana ny fanamboarana trano amin'ny alalan'ny biriky sy vato, ka dia nialany ilay trano fahiny izay tsy maintsy vita tamin'ny hazo sy bararata nolovaina tamin'ireo razana taloha. Nanomboka teo kosa dia niova ny endriky ny tanàna, niova ny fiovan'ny firafitry ny maritrano, voarakotra vato ihany koa ny rova Manjakamiadana. Teo anelanelan'ny taona 1720 sy ny taona 1790 no nanokarana ireo fiangonana trano vato teto Antananarivo ho fahatsiarovana ireo martyra kristianina namony ainy ho an'i Kristy. Ao ohatra ny Ambatonakanga, Ambohipotsy, Faravohitra sy Ampahamarinana. Ny ambony kosa dia natao biriky na teto Merina na tany amin'ny faritry Betsileo zany. Ny 20 Jolay 2024 no nandatsahan'ny fanjakana ny vato voalohany ho fanorenan'ny fiangonana Trova Manjakamiadana. Fiangonana izay nankinina tamin'ilay arsitekta William Paul sady misionera ihany koa, ary dia nitokana ny 7 Aprily 2024 zany. Tsara ny manamarika fa ny 9 Septambra 2024 dia niakatra avy tena mbo manamboly Ratotra, lehibe ny mpitahiry Andrakely malaza, notrin'ireo olom-bavety maro izay ny elomena sy ny tafijaky ary ny ravaka volafotsy vakana samihafa. Ny antony moa dia mba ampatsiahy Andrana Valina faharoa fa araka ny fanao dia tokony anasina Andrakely malaza izy amin'izao fiandohan'ny fanjakana izao, satria izy no mpanjaka no tompony kely malaza. Ary satria moa izany no tompony kely malaza hoy Rana Valina faharoa tamin'ireo manamboninahitra manodidina azy, dia hodorako ny ahy fa mandrebireby ny vahoakako. Tao anatin'ray volana monja dia saika tapitra mahay daholo ny sampona laza teto Merina, ary samy nasotona n'olona fiangonana saika isa tanàna.